Lafim-baovao mahakasika ny fizahan-tany kosa dia efa manakaiky ny tanjona napetraka ahafahana mampiditra mpizahan-tany be indrindra eto Madagasikara ny ministera ny fizahan-tany amin'izao volana desambra izao. Antoka iray lehibe ho an'ny Madagasikara ihany koa ny fahavitany fifidianana tao anatin'ny filaminana izay ahafahana misintona ireo mpizahan-tany tokony mbola ho avy. Misy ihany anefa ny mandrenga raha mita amin'ireo nosy manodidina eo amin'ity sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara ity. Fanadihadiana ary. Ny volana janoary hatramin'ny volana novambra teo dia manodidina ny 9,704 hetsy no isan'ireo mpizahan-tany nitsidika ny Madagasikara raha ny isa navoakan'ny ministeran'ny fizahan-tany. Tsy manalavitra ny vina napetraka izay nampitahina ny taona 2024 na hahatongavany ny mpizahan-tany be indrindra teto Madagasikara io isa io raha ny fanazavana. Misy ihany anefa nisakana tsy ahafahana misintona tanteraka an'ireo mpizahan-tany ho avy eto. Misafidy le touriste hoe ivisiter Madagasikara sa ivisiter île voisine raha izy koa mialatsiny manao anarany ohatrany hoe île Maurice. Île Maurice izy carte ny alefany na manao virement bancaire eo ny eo dia vita. Madagasikara miteny izy hoe andeha hanao virement Madagasikara afaka herinandro izy mbola miantso an'le professionnel any voarainao ve le voly mbola tsy voarainga rapitso angambany dia rapitso izy vao mahazo notification banque voaray le voly nefany zay miandry herinandro mahery alony makany Maurice. Manana vina isintona mpizahan-tany hatrany amin'ny ray tapitrisa Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ary amin'izao fotoana izao dia miezaka mameno ny fepetra ny fanjakana malagasy taorian'ny fahavitany ny fifidianana farany teo izay nitondra antoka lehibe eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Dia hoe rehefa tratrantsika ny vao 2019 dia azo ataontsika hoe efa miverina marina ny mpizahan-tany fa raha ohatra ka tena hoe niezaka atratrarantsika le 1 million de touristes zay efa resahako mbienombien dia misy axe anankitelo mazava be zay ao anatin'izay daholo ny asantsika ny voalohany indrindra aloha dia ny stimulation ny investissement zany hoe raha tiantsika ho tratra zany 1 million de touristes zany sy maintsy misy investisseur ao anatin'ny sehatra fizahan-tany na avy ato anatiny na avy any ivelany mampiasa ny volany eto Madagasikara. Tsy resaka fotsiny zany ampitomboana ny trano fandraisam-bahiny satria rehefa andray 1 million de touristes zany ianao tsy ampy mihitsy nireo ataontsika hoe efitra fandraisam-bahiny eto Madagasikara tsy maintsy mitombotsika eo amin'ny efa nataony hoe vinavina 11 000 chambres supplémentaires sy maintsy ataontsika mba hatratrana n'izay 1 million de touristes zay mahatonga antsika amin'izao fotoana izao dia tena manao promotion de l'investissement ary miezaka mihitsy antsika mampiseho hoe inona daholo ny investissement azo atao eto Madagasikara. Miditra makany amin'ny ahitao arakajy mirindra kokoa i Madagasikara amin'ny fanamorana ny fidiran'ireo mpizahan-tany ho avy eto. Azon'ireo mpizahan-tany avy lavitra atao avy hatrany ny mamandrika toerana na hôtely lehibe eto Madagasikara izay toerana fandraisana vahiny lehibe mahery ny 300 no vinavinaina ho hita ao anatin'io tolotra io. Efa tsy dia mampiasa lela vola intsony ny any ivelany any ka ireo touriste ireo mpizahan-tany tonga aty amintsika aty ireo zany dia vitsy amin'ireo mbola mampiasa lela vola fa efa fantatsika hoe carte visa, carte bleue, paiement en ligne zany ny ampiasain'zareo rehefa tonga aty izy na andoavana ny billet io na andoavana ny ofany chambre ny hôtely zay hipetrahany io na andoavana ny restauration io sy ny filana rehetra ao anatin'ny sehatra ny fizahan-tany dia izay zavatra zay nefany karazana mbola handicap araka filazan'andria matoa nisy azy teo. Nampahafantarina androany ity tolotra vaovao naroson'ny ministeran'ny fizahan-tany hiarahana amin'ny postra malagasy ny Vanilla Pay International ity. Tolotra izay heverina fa mety hampiakatra hatrany amin'ny 20% ny tahan'ny fidiran'ny mpizahan-tany eto Madagasikara.